nisy indray ny anana fo vokatry ny Covid-19 ho malalaroby araka ny tatitra teo anivon'ny aina manjerim-panjakana androany alakamisy. Nijanona ho 4,700 araka izany nisan'ireo olona maty vokatry ny valanaretina hatramin'ny etomboany teto Madagasikara. Olona efatra kosa tamin'ireo fitilina 770 taona vao marina ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus izay manome ny ta 8,500. Olona 9 kosa no voalaza fa sitrana ary olona 13 mbola manaraka fitsaboana no mbola ahitana tranga fasarotana araka ny tatitra teo anivon'ny aina manjerim-panjakana hatrany. Nolanina teo amin'ny filakevitry ny nisitra ny didim-panjakana mameno ireo teboka vitsivitsy mamaritra ny andraikitry ny governora. Araka izany dia mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana ny governora, indrindra ny mikasika ny toe-karena sy ny ara-tsosialy. Izany hoe anisany andraikitra sahan'izy ireo ny famaritana sy ny fanatanterahana ireo asa izay mifandray amin'ny fampandrosoana ny faritra iadiziny. Miara-miasa amin'ireo sampanjara-panjakana eny anivon'ny faritra araka izany ny governoran'ny faritra mba hanatanterahana izany asa fampandrosoana goavana izay nakina amin'izany. Manampy ny governora ao anatin'izany asa izany ireo sampanjara-panjakana samihafa, maka hevitra amin'ny governora momba ireo tetika asa sy asa fampandrosoana ho tanterahana izy ireo ary manome azy ny dika mitovy ny tatitry ny asa etsakilany. Ny governora kosa dia manao tatitra any amin'ny filohan'ny repoblika, ny prime ministre ary ireo minisitra rehetra voakasika araka ny tatitry ny filakevitry ny governemanta hatrany. Mbola ao anatin'ny andraikitra sahan'ny governora ihany koa ny famorina ara-potoana ireo vondrom-bahoaka FITSINJARAM-PAHEFANA mba handrindrana ireo asa fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ao anaty farim-piadidiana ary ny fampivondronana sy ny fampivoriana ireo tompon'andraikitra rehetra any amin'ny faritra. Noesorina tsy ho tale jeneralin'ny Tahirim-bolam-panjakana etsony hiajaranjala ny sana eo andraikitra teo aloha. Noraisy ny filakevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana manafona ilay didim-panjakana manendry ny tale jeneralin'ny Tahirim-bolam-panjakana. Nanambara araka izany ny tatitry ny filakevitry ny minisitra fa miato aloha ny fandoavam-bola sy ny famoaham-bola rehetra eo anivon'ny Tahirim-bolam-panjakana ankoatra ny karama mandra-panendrena ny tale jeneraly Vaovao. Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra izay olona isolon'ny tale jeneraly teo aloha andrasana ny filakevitry ny minisitra manaraka ahafantarana izay mety hisolo azy.